Nambiza na wanai soko wa mauti kwa mwa tabia zao. Na sisi tunafanya na watu Há problema é que o bicho tá ligado com o vou e algo aí. Que o bicho cara vem que cara não te ai que eu já mati que já bem boa o cheio aí cara. Se andai na faca pisa se andai na aí. Chau na marcha da solução. Aí banai diri di belakang tempat itu bahaya tapi tapi kejar ang pagpunan sila nila, pagpunan niya pinanay, pagpunan ko anaw sinuban ko. Di mana takam laut tu yanau manle basam na sikana. Yang sebahasa itu guys. Fayanau tu pun bahasa. Tantanas. Tantanas akan kita tanam zona Israel kayu. Kami lalan yang jurang yang jauh yang jauh. Kita pun bertanam lagi sendiri. Konfirmasi itu terbagi. Ikut-ikut urang itu. Jelasan sudah. Minggu penal. Jelasan kapian. Tanfut Paulina. Kucaran masuk. Mencara lain. Untuk menggantikan di sana kemudian nanti negara piringan kita. Iya, za vamos lá para esse pessoal. Bisa berbahagia, bukan kita tinggal di dunia ini. Itu dari tadi sampai mana lanjutkan. Homo anisoa ele. Tidak mampu yang dilakukan. Tapi urmana Pirenei, una lamena mano yang berboka, nularu, begitu. Di volonté dia mitunda, mitianansin ni filuha ni Antonina Pirenena. Jadi sekarang kami sebagai tuan-tuan sedia kami tahu ada aneh. Sudah memang terbukti sedia kinsuayan wajarnya bangsa itu. Sudah lalu nunggu mar, misotani sembah bawakan kereta. Zainal luar kalian. Kagasku ang pangititena natin na sa kampo. Hano Veluma ang irapehad sa Zotsika. Dahil patataza ang titiabakavan. Tuliara ku, tuliara nau, tuliaran sika langsung normalmente pour tuliar. Esprit rassembleur.
Isika rehetra zay miatrika eto dia mahafatapatatra ny fiainan'izany lehilahy olo-pirenena olo-manga izany. Misy anarana koa omeny Toliaraza ao aminay dia Behaja Bejiro na mirapirana Toliara azon'izany lehilahy izany. Ohatrany hoe mandehandeha eny amin'ny Champs-Élysées ianao laha tsangatsanana amin'ny avenue Monjadjon ao Toliara. No ny asa tanany Behaja. Lehilahy tsy mba tia miady aman'olona, lehilahy mpandefy dava, ny zavatra sy tokony lefeny ary dia lefeny satria ny fihavanana no ataony ambony. Eo amin'ny resaka sport koa dia fantatsika fa namirapiratra izy tamin'ny lafin'ny handball. Lasa capitaine l'équipe nationale. Zaho koa milaza fa capitaine koa izy amin'ny fampihavanam-pirenena. Tsy mba mahay manavakavaka raha Behaja Jean. Tsy mba mahay zany hoe ahoana ny ahitako tombotsoa manokana kay tsy mihinako ny tenako manokana fa dia ny vahoaka ny fiarahamony zany mambony lindrina. Tsy hanao teny lava satria tsy fotoana fanaovana kabary androany. Fa hanovantsika veloma ampy olo-manga am-pirenena ity. Araka ny fomba fatao any an-tsimo moa, lafa misy zavatra sarotra tahaka izao dia omby mety hanajana le havana zay mandao. Ka mbola mpanatretena koa nanambalako anareo hoe fa ny filohany antenimieram-pirenena dia ny amin'ny vato solona omby araka ny voateny antsimo any vola 2 tapitrisa ariary. Ny solombava-bahoaka rehetra zay tena nampiseho fiezika mateo-tia tokoa dia nanome 10 tapitrisa ariary vato solona omby. Farany moa mbola nanome koa ny administration ato amin'ny antenimieram-pirenena. Tsy hanao resaky lava ro lahy. Dia hitsogana aho zay. Zany be rabehaty hitsogana aho. Da fantatra anao bebe kokoa aho satria eo am-pitantanany ny faritany Toliara nahatonga anao nisangaka avy zany lafiny sport zany, avy zany lafiny politika zany. Tamin'ny 5 nanoana anao ary afa-po aho satria tafiditra be ny tanàna. Sodako.
tompona sy tompoko vavy lava hono ny malina fa tsy mahafeno faria lehibe ny sambo fa tsy mahenika ny ranomasina fanosoana taona sy ny fitiavana zarainy mahenika ny Toliara ray manontolo ary Madagasikara ray manontolo mihitsy satria solombavam-bahoaka ny Madagasikara teto izy ao indrindra ianao Andriamatoa filolefitry ny antenimieram-pirenena miandraikitra ny faritany Toliara ilazalaza ny tantaram-piainana akasitraka indrindra tompoko mampandrosana. Tompokolahy sy tompoko vavy varotra milela raha andeha anjara fitenenana fihety manoloana izao fanaovam-beloma fara anisy rahalahy ray aman-dreny ombonana namana ary mpiara-miasa teto amin'ny antenimieram-pirenena tsy ilay zany fa rahabeaza zany. Toy izao ary ny biografia mombamomba any tompokolahy rahabeaza zany. Izy dia teraka tamin'ny 7 Jona 1790 ary nidimangy tamin'ny fahafitony volana May 1924 tany Inde. Izany hoe teo amin'ny fahaenina amby 20 taona izy zanaky Biahary Dogontsibiby sy tena Valerena nanambady Andriamatoa Razanamiadana Rasia Eleonore Simone mananjanaka 7 ira-tompokolahy. Ankoatriny na sombavambahoaka sy bentanana azy ny asany dia mpanjaharaha. Toy izao ireo andraikitra noraisiny teo amin'ny lafiny ara-politika. Ny taona 2024 dia bentanany komina Ambonivohitsy Toliara ny lehilahy. Ny taona 2024 ka hatramin'ny 2024 dia solombavambahoaka ny Madagasikara voafidy tao Toliara izy. Ary ny taona 2024 dia voafidy indray ho bentanany komina Ambonivohitsy Toliara. Teo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena ny taranja handball no tena nilofosana. Nanomboka ny taona 1724 izy dia efa champion de Madagasikara tany amin'ny sport scolaire ary ny taona eo ihany koa izy dia champion de Madagasikara niaraka tamin'ny Asco Toliara. Mbola tamin'ny taona eo ihany koa no nidirany tao amin'ny équipe nationale de handball. Ny taona 1724 dia tafiditra tao amin'ny équipe nationale tao amin'ny Asco Toliara. Ny taona 1724 dia niatrika ny lalao francophonie tany France. Ny taona 1724 nandrobaka ny amboarany Oceana Indiana tany La Réunion. Ary tamin'ny taona 1724 dia nahazo ny trophée manokana meilleur joueur izy sady kapiteny ny ekipa tao amin'ny Asco Handball Toliara. Teo amin'ny toetra manokana fantatra amin'ny fahaizana miara-monina sy fitiavana ny mpiarabelona ary ny fanampiana olona era-tompokolahy. Nananany ity ray aman-dreny ity ny toetra feno fahatsoram-po sy tia fihavanana izay nahafantarany maro azy.
Izy moa dia manana ny marim-pirenena Chevalier de l'Ordre National Malagasy koa amin'ny alarana andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena sy izahay mpikambanao amin'ny Birao Maharitra sy ireto solombavambahoaka ny Madagasikara rehetra ary ihany koa ny mpiasa eto amin'ny antenimieram-pirenena manao velomanao zahay rahalahy Rabeazazan Mandriam-Piadana. Tompoko lahy sy tompoko vavy, ny fararaharaha ho tompoko ny torimaso, ny farahetsiketsiky efitrano, fa ny famaranana ny fotoana izay mitanterahana teto anio fanaovana farany ny fimangatsikany dia apetrakitsika amin'ny ambara-peon'ny antenimieram-pirenena ny fikadoana fanaovana azy. Isika rehetra kosa dia tsy misy mihetsika mandra-padifiny tranovorona iary amin'ny tsy tangatsika intsony dia mpandrosoana ireo mpiandraikitra mikarakara anazy rehetra karazana fiara. Fato 100 fa tsy mibasa azy. Fato 100 fa tsy mibasa azy.